Miantoka fampandrosoana betsaka eo anivon'ny komuna iray ny fampidiran-ketra. Ny enabe anefa izany nandritra ny fihibohana, avokany tsy maintsy miantona avokoa ny asa fampandrosoana eny anivon'ny komuna. Dia tsy maintsy misy travaux zany ahena na ny fangatahana amin'ny mpanambola ny partenaire indrindrina ny fitondram-panjakana no anetsemana an'izay. Ny fanentanana moa sarotra ihany mandritra an'izao fetim-potoana izao satria ny akamaroan'ny olona zao dia hitako hoe manao vain-dohan-draharaha aloha amin'ny famelonana ny vady aman-janany, ary tena lasa ambany toerana ao anaty laharana ny famoaham-bola ny resaka hetra. Fa ny ataon'ny komuna Ampitatafika dia ireo olona mpanan-karena na ireo olona hoe vatona sonotrony tany, reny zao no angatahana iandohetra amin'izao. Dia reny zany anazavana n'ilay zava-misy dia reny manaiky. Ny fanalefahana ny fandoava-ketra moa zany dia io hetra io azo aloha mandritry ny taona. Ka raha ohatra hoe misy olona manana hetra hoe 5 alina dia afaka zarainy 10 io dia mandoa 5,000 izy isam-bolana. Nalaina ny vahoaka nandohetra tato anatin'ny iray volana mahery nandritra izao fihibohana izao, tsy tafiditra ao anaty laharam-pameana intsony ny famoaham-bola amin'izany. Raha tamin'ny janvier, tamin'ny février, janvier dia teo eo amin'ny tapatapako mars dia nandeha tsara. Fa saika nalaintaina, misy ihany mandoa fa malaintaina ny tato anatin'le fotoanan'le confinement, le fotoana fibohana tena nalaina mihitsy, tena nalaina mihitsy. Azo lazaina hoe sarotsarotra daholo zao ny raharam-bola na ny komuna koa zao mba mahatsapa hoe sahirana. Ny tany fandoava-ketra zany teto amin'ny komuna Ampitatafika tao anatin'ity confinement ity dia 500 ny volana avril. Ny akon'izay dia tena tsy maintsy any amin'ilay fampandrosoana ny tratra zay.